Salama tompoko, ny fitiavana sy ny kristianina fizarana fa telo ambifapolontsika androany ndao ho resantsika manokana amin'ny tianio itiany amin'ny fifampatokisan'ny mpivady. Ny fifampatokisan'ny mpivady dia isan'izay fototra iorenan'ny tokantrano mihitsy rehefa mifampatoky tsara ny mpivady dia mafy tsara zay ny fototra iorenan'ny tokantrano rehefa manomboka goragora ny fifampatokisana rehefa tsy misy mihitsy ny fifampatokisana azy dia rava arak'izay ihany koa ny tokantrano. Dia ny amankitsika eo amin'ny apokalipsy toko 4:20 tahaka izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Aza matahotra zay fa hiaritanao indro ny devoly efa hanao ny sasany aminareo ao an-trano maizina mba ho voazatoetra ianareo ary hanapahoriana filoana ao ka ho matoky hatramin'ny fahafatesana ianao dia omeko anao ny satroboninahitra tena fiainana. Teny izay nambaran'i Jesosy ho an'ireo fiangonana tany Smirna izany fa mila maritra tsara zareo amin'ny zava misy rehetrarehetra ary tokony hatoky an'Andriamanitra izy ny amin'izay zavatra rehetra hatrehany fa raha matoky tsara izy dia manam-paharetana izy ao anatin'izany rehetrarehetra izany dia ho azony ilay satroboninahitra tena fiainana. Izay koa no hitomana antsika amin'ny tianio iteny amin'ny hoe fifampatokisana misy eo anivon'ny mpivady. Ilaina ny mpivady manana fifampatokisana, ilaina ny mpivady tena mifampatoky fa rehefa ratsy, rehefa tsy misy ny fifampatokisana dia ratsy ho azy ny fototry ny tokantrano. Raha mijery ny tantaran'isy Abrahama sy Sara amin'ny Genesis toko 12 dia mahita tsara fa nahazo tena anankiray Abrahama nomen'Andriamanitra azy ny amin'ny hoe mialahy ianao to amin'ity tany izay misy ny ray aman-dreninao ity dia mandehana ary amin'ny tany izay ho asehoko anao ary tany izay tsy mbola fatany kory. Ity tany nipetrahany izy mivady eto ity dia tany nahalehibe azy eo no misy ny ray aman-dreniny, ao no misy ny lovany sy ny zavatra misy rehetrarehetra. Nahazo tena anankiray fotsiny nefa izy nomen'Andriamanitra azy dia izy mahatoky an'Andriamanitra hoe izay tondran'Andriamanitra anahako dia atokisako satria nahoana tsy mba manary azy zany izy rehefa reny izay teny izay dia nampitainy tamin'ilay vadiny dia ilay vadiny koa efa mahatoky azy tsara hoe ty vadiko ty indray tsy mba mamitaka anahako na hialy eto amin'ny tany mahazatra anay ary zay ka hoany amin'izany tany tsy fantatra za dia efa mahatoky azy tsara. Tena nandray io atokisaka tsy nanisy ady hevitra raha hitantsika ny toy any tantara fa dia nambinina no tahina tonga mpanan-karemby zany ny tokantrano rehefa mifampatoky, rehefa mifanaraka tsara, rehefa mifanaiky tsara mpivady tsy manisy ady hevitra be amin'ny zavatra rehetra fa mipetraka tsara ilay fifampatokisana izay fototry ny fanambadiana mandeha ny zavatra rehetra. Dia ho resantsika ny amin'ny hoe antony izay mety mahatonga ny tsy fifampatokisana misy eo anivon'ny mpivady amin'ny ankapobeny. Ny antony izay mahatonga ny tsy fifampatokisana eo amin'ny mpivady dia tsy hoe zavatra tongatonga ho azy kory eo fa tena zavatra ataontsika hoe tena misy antony maro isan-karazany mihitsy izay mahatonga an'izay hoe tsy fifampatokisana eo amin'ny mpivady izay raha ho tanysaintsika reto ateboka vitsivitsy reto dia mahita tsika ny amin'ny hoe ny tsy fifanajana izay teny ifanaovana dia mampiala ny fifampatokisana eo amin'ny mpivady. Ilaina mpivady mifanaja tsara amin'ny teny ifanaovana zay le hoe mifametra tsara, mila mifamepetra alohan'ny hanambadiana. Rehefa mifamepetra tsara hoe na tsy tiako manao an'ity, tsy tiako manao an'ry zao dia mifanaraka tsara amin'izay dia reny teny ifanaovana ireny ilaina ny fanajana azy. Rehefa misy anankiray tsy manaja an'ireny dia manomboka teraka ny tsy fifampatokisana. Ianao fa tenenina hoe aza manao an'ity, ianao fa tenenina hoe aza mandeha makary mbola manao ihany ianao dia teraka tsy kelikely amin'izay ny tsy fifampatokisana eo aminareo roa. Naray koa ny fandrenesana resaka izay nataon'olona fotsiny dia mampiala tsy kelikely ny fifampatokisana misy eo mpivady. Ohatra hoe ianao mandeha miasa amin'ny vadinao mijanona ohatrano any am-piasana ianao dia misy miresaka le vadinareo anao trotro dia tsy renao tsy hitanao proof akory fa resaka nataon'olona fotsiny lasa amin'izay ianao rehefa tonga any an-trano zaony ianao miala tsy kelikely ilay fifampatokisana ary mety hitarika problème maro isan-karazany mihitsy. Misy ny antsoina hoe ny ayatsy havanana ozy isika malagasy ety indray dia toetra pahazo ny olona mihitsy amin'ny ankapobeny miayatsy ohatr'izao fotsiny izy na misy le zavatra na tsisy dia miayatsy ohatr'izao fotsiny izy marina fa amin'ny mpanao filozofia ny aya dia miteraka fisalasalana. Rehefa tonga ny fisalasalana dia miteraka fandiniana amin'ny lafiny anankiray izy mety ho tsara ihany satria lasa tia mandinika mialohana nanaovany zavatra dia lasa miayalo dia misalasala dia izay amin'izay vao mandinika tsara. Amin'ny lafindray izy mety ho tsara ihany fa tsy amin'ny ankapobe mpiainana nefa dia
tsy ho tsara tahaka izay ilay izy fa mety anova zavatra maro isan-karazany satria rehefa ny ahany betsaka noho ny fahatokisanao ny tenanao sy ny vadinao dia teraka olana lehibe izany. Ny fanaovana zavatra miafina tsy fantatry lay vady ty koa dia maro be ny olona manao an'ity zavatra ty amindram-bola ny akafany izy izay tsy fantatry lay vadiny satria anaovany zavatra tsy fantatry lay vadiny kory na mampindram-bola olona any izy dia tsy fantatry lay vadiny kory ny olana nefany raha amin'ny akapobeny dia reny zavatra tahaka ireny ndraindray midona amin'ny poto foana ozy izy tsika ina moa zany tena ambara amin'izany ohatry ny hoe tsy tafavoaka tsara hatramin'ny farany foana fa dia ny hafarany dia tsy maintsy tsatra n'ilay vady eo ihany rehefa tsatra amin'izay dia eo amin'izay niteraka ny olana ary rehefa tsatra io ny fois ohatry n'iny dia aza mieritreritra intsony ka hoe hipetraka mitovy amin'ilay taloha ihany ilay fifampatokisana misy eo aminareo fa ilay fatokisan'ny vadinao nisy hatramin'izay ka tratra n'io ny fois ianao nanao an'izay miala ary dia tena sarotra ny amerenana an'izay ndraika noho izany mila mitandrina aleo miresaka tsara aleo tenenina anazy ny zavatra aleo tsy manao zavatra kafinafina izany. Fandaniana be fatany amin'ny antony tsy mazava loatra fandaniana be fatany amin'ny antony tsy mazava loatra ty dia mampiala ny fahatokisana fifampatokisana misy eo amin'ny mpivady anaty ho an'ny lehilahy na ho an'ny vehivavy matetika ny vehivavy no tsatrany izy ity satria ny vehivavy matetika no mendragany vola ny amin'izay karamany dia io raha ataovy izay tokony ampety azy raha ny tokony ho izy dia migere tsara an'iny ilay vehivavy dia mifampiresaka tsara azy amin'ny lehilahy amin'izay zavatra tokony ho ataona izay tokony hovidiany sy ny sisa rehefa tonga amin'ny farany volana dia raha misy ambiny ilay vola dia tokony manao compte rendu amin'ilay vadiny mihitsy izy hoe tahaka izao ny volantsika tamin'ity volany ty dia misy an'ity amby raha izay no ataonao dia miteny anao ako fa tsisy tsy ala aminareo zany ny fifampatokisana atokisan'ny vadiny ary tena sûr à 100% mihitsy fa tena ho atokisany ianao fa ny olana kely tsy izay ny zavatra misy fa manatentsika hoe izy vola ho avy foana isaky mifarany volana tsy maintsy miandraina na misy ambom-bola reo dia marina ilay izy fa mety hoe tsy ndraindray sasany loha dia tena problème be le hoe omeny olona hafany mihitsy le izy dia tena hoe omeny ray aman-dreny mihitsy na mipiraita-po aminy mihitsy na izay olona mahafinaritra azy any ambadika any iny dia efa tena problème be fa ny anankiray koa nefa dia mety hoe misy ambiny ohatrao tonga dia lasa hividividiana izay zavatra tiany fotsiny anefany tokony ametraka mazava mpivady tokony anana projet izay hifanarahany manokana ohatra dia lehilahy matetika dia miayany amin'ny ampitsony lava satria nahoana efa toetra ny lehilahy mihitsy izay lehilahy natao hianterana amina zavatra misy rehetra raha misy olana dia ny lehilahy no hiantefany voalohany indrindrany amin'ny resaka ara-bola satria natao amelona noho izany dia lasa toetra miraiky tapesaka amin'ny lehilahy mihitsy io fiahiahinany amin'ny ampitsoka noho izany izay mahatonga ny lehilahy sarotiny amin'ny teresa-boly ity izay hitomana antsika anareo vehivavy mihitsy ny amin'ny hoe mba hisiny fifampatokisana tsara eo anivon'ny tokantranonareo dia tsotra ilay izy manaova izay antsoina hoe compte rendu mazava aza atao mihitsy zany kory zany dia tena pression zany zay zany tsy mba manana fahalalana mihitsy mba tonga n'ilay fifampatokisana hipetraka tsara tsy mahafaty antoka anao anie manao an'izany tsy maty antoka ianao raha manao an'izany zavatra mety geste kely fotsiny zany petraka tsara n'ilay fifampatokisana misy eo aminareo mivady. Ny ankapobeny koa dia ny antony mahatonga an'ity tsy fifampatokisana misy ity eo amin'ny tsy fisian'ny fitiavana na ny fiendanjan'ny fitiavana. Voalohany aloha ny fanambadiana rehefa tsy miforona ao anatin'ny fitiavana dia tena olana be zany hoe voatrany ampiandohana mihitsy dia efa tsy mipetraka ny fifampatokisana rehefa tsy misy ny fifankatiavana tsy misy ny fifampatokisana noho izany izay tomana antsika ny fifankatiavana dia apetrao tsara dia ny melo mba fitiavana mihitsy no andrenana tokantrano rehefa afaka izay dia mandeha tsikelikely eny ny fotoana tadiavo izay fotoana hitaizana ny fitiavana mba tsy ho rava fa miankina amin'ny fitiavana rehefa misy ny fitiavana tsy rava zany ny fifampatokisana rehefa rava ny fitiavana rava koa ny fifampatokisana. Fomba atao mba ampisy hatrany an'ity fifampatokisana ity arak'izay efa nambara teo ihany dia arak'ireny ihany no hitarihana an'izay tsika mba
ezaka ampitombo ny fifangatiavana misy ampitombo fa rehefa misy ozintsika ny fifangatiavana tsorafy zany ny fifampatokisana ny fifandraisana sy ny fifampiresana efa nentina tamintsika teto ny jauna toko 5 nanambaran'i Jesosy ny amin'ny tena voaloboka sy ny sapana rehefa tsy mifandray tsara ozy izy ireo dia tsy mamoa tsara ny sapam-boaloboka ary zay mihitsy ny zavatra misy rehefa tsy mifandray tsara ampivady tsy misy ny communication sy ny sisa tsy mifanerasera tsara amin'ny resaka ifanaovana mihitsy ny misy ny disadisa sy ny sisa dia tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny zavatra rehetra ary ilay fifampatokisana mihitsy no rava ny amin'ny resaka izay atao amin'olona efa no nambara tamintsika teo ihany miteraka problema be ny resaka atao amin'olona ka ilana fandinihana tsara mihitsy ny fifanajana koa izay tena ny fanaovana dia mbola ho averina ihany hoe misy izay tena ny fanaovana tokony ajaina ireny zao izay teny mbadinao taminao izy koa tokony anajan'izay tena nataonao taminy rehefa zay ny zavatra vita ipetraka mazava hatrany fifampatokisana misy eo aminareo mivady ametraka ny veloma mandra-piona ho antsika ho amin'ny video manaraka indray samy arota in'Andriamanitra veloma tompoko.